Tolo FM manolotra ho anao ilay sakaiza fahazaza tantara nosoratany Natasha Andrenirina ovelom'ny faly Rakoto miaraka amin'ny Sofaniry mandray feo Andra Manantsoa mandrindra ny lafiny teknika Dida Montero Manantotosa Djiad andro faefatra ioty fa anao inona ty anao ty message ty ka sahita indray anao hoe 10 numéro toy an'le tononkalo iny fotsiny io ka nitoizako mantsy le izy de mba tiako zaraina aminao fotsiny dia ahoana le toyny hoe makanesa ty atrano sao fa nga aina izy toan'le izy mety le clavier zay akiase aza tao vazivazy ohatrano io foana morery fetra andro efa hariva be ty miazakazaka namonjy anao aty ge azafady mandrosoa re efa tonga ty any zany ndriko ohatray ary valisy be ahondreto janahaka ireo an'olona justa napetrany tato fotsiny ireo fe fa io tya ahoana fa misy inona hafahafa an'izy amin'ny fijerinao asana ry fetra ary manantona moramora izy de manesotra an'le voloko somary miparitaka teo amin'ny tafako mipitrapitra amin'ny fijeriny tsy miteny anefa izy fa manambara zavatra fotsiny le masony mipanjina fa misy inona ry fetra tsy misy ninina ka sato ny odiny izy tena andraisikara teo ambony latabatra avy eo dia nipetraka teo ambony fanindrina nandrehitra sikara io tya efa maimaizina sady akiny andro eny efa amin'ny enina arivo zao azafady aky tamin'le zavatra nataoko farany teo iny eny za angamo mitanatezerana aminao de azafady koa fa nandainga hoe 10 numéro fa ny marina nalefako an'ity mihitsy reny satria nahoana satria ndry le pakavia way ny kitapinao marina tiano any amiko eny marina no everiko fa very tany anaty bisy tokoa zao iny sady misy kahe be deabe any anatiny iny mbola tsy nijery fa andraso de jereko fa rehefa mifidirana aorian'ny paka omeko anao raha mbola tafaverynako fa hoaiza ianao tsy ho aiza zany aky tsy ho aiza akory fetra misy zavatra fenao amiko mihitsy nyfonono ny sikara mitsangana izy nanantona de nondraisana ny tanako ny tanandray kosa nanafisafo ny takolako tsy nisy feo eny fa to mety samby ny andro izay avy ao am-poniny tsirairay avy ngam'izay tsy tadidiko akory hoe tokony hamonjy fodiana fa to nisy zavatra lehibe zany tsy maintsy natrehako tamin'io ny aina fiainana mbola tsy ny ainako tamin'iny alina iny fetra ilay sakaizako fahazaza fanakaiza ary fetra nihitrana miboko amin'ny maly ny 3 volana fahatelo tsy nianatra izy omaly dia androany koa mbola tsy tonga zaharery no mipetraka eto zany sario ake maro tsy tonga ranga le bandy iny aleo zany zaho hipetraka eto eo ary tena malaina be nge zany 3 volana farany nge sisy ty aky tia ny tena andaliana ny vovokaina fa tsy maintsy mba afaka examen amin'izay kosa mibandy aiza de efa indroko ve zany mba ampindramboka ambadika ako devoir aloha way le tefanga bandy ara tsy nahavitako zany ve ho afaka na impolo aza izy geste psychotysipa fotsiny na le aty zany amin'ny examen officiel na mifampitazana aky malala aloha findrapilasa ny bandy fotra ny cyclone be koa ndry zany lagilagy tsy mahita ny rafetra eo ihany ka ary ohatran'ny akitazona akanjo be nge zany okay re biso kely kosa aloha de mbola tsy tonga ramsy hoe tena efa ho lafa mihitsy angeno amin'ny trano rifetra efa inibetsaka amin'ny vezivezy taty hafa
nidy be tsy nisy olona foana. Ray volana sy tapany aty aoriana efa olona hafa mihitsy no ao. Andriamanitra sy nakotsony fetra. Betsaka nefa ny zavatra tokony resahanay. Aizarena hitako azy e. Tena mety azy any angamba le valizy ferenika. Dia izy le niteny hoe raha mbola tafaferina. Fanakaiza izy e. Indray sipany Luka ataoko mahity ty androany. Sipa kely sekonda koa dia adalainy ty sady. Andraso anaovako azy. Inona moa ny resatresahany ty amin'ny olo tiako eo? Zazakely vao classe de seconde io indray dia ny sipako no angalarina. Kodre, fa ino ty ataon'olo io ty ha? Jereo raha tsy vaky nandositra le zanako io. Sipa kely iny ve lesy no andriny jereo fa tsy tantsony izay ale. Na tsy azoko mihitsy ngendry ity. Nga motsika mbola miaraka ndraika ha? Fiza moa ny teny hoe misarakintsika. Za fotsiny tsy nanaiko any aminareo dia tezitra ianao dia lasa. Fa za mbola tianao foana. Inona koa ara le nitisipi ty? Za aloha tena ty azy any. Jereo tomboka ala dia mipetrapetraka eto ampofoako eto. Sa ohatsika dia ho any aminareo amin'izay. Saiza ny tian'lahy? Jereo ny ty e. Ary efa manan-kara-panondro. Ye. Lazo kara-panondro dia otra misesta be. Afaka mihitika zany. Tsy olana. Ka andao arako. An'izay io ty. Mba manao ahoana le izay e? Sa ve ho atsoko? Mbola tadidiko aloha le numéroany. Ny ano no nosoloako. Fantatro fa tena tsy nety ny nataoko e. Tokony hoe nasany laza taminy hoe andeha. Efa navita amin'ny fanadinana izy saika. So ihany fa betsaka ny zavatra mba afaka ataoko souvenir tavelany aminy. Reto tonkaloko vao reto zao no tiako zaraina amin'ny daholo. Oay, aitoko moa tokony hanomana ny zavatra rehetra ataoko amin'io famahamboky amin'ny sabotsy io a. Teny ilozako mandefa afinany eto fotsiny io. Raso lorangaty iray ty no averina. Pofo tsy azo fahafana ary marika tsy azo ialana fa sika roa tamin'izany mody mpinamana ihany. Sary maro ny voapika, misy soratra koa tao voadika. Nanamafy izay rehetra nahita fa mody mpinamana tsika. Resaka tsy azo vakiny fa tena mpinamana tsika. Pofo tsy azo tofiana ho tadidiko isa minitra. Fa oay le te anakaiza ny toy an'ity zany le to tapaka. Tsy azo atsaina aloha ty e. Oay, tena diso mihitsy akaiko. Tsy ao anatin'le boky ty. Aloha nga matory amin'izay aloha ka. Kolo FM mananolotra ho anao ilay sakaiza fahazaza. Tantara nosoratan'i Natasa Andrenirina. Novelomin'ny Faly Rakoto. Niaraka tamin'ny Sofaniry. Nandray feo Andra Manantsoa. Nandrina ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nananto Tosa Triady.